Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Isan'ireo candidat ben'ny tanàna ao amin'ny commune Andrenivohitra Thomas Niro Laurent Tsiraka araka ny nambarany androany nandritra ny hetsika dola sy taisa tao amin'ny fokontany Ambalaksoa androany tolakandro ilaina ny fandraisana andraikitra manoloana ny fampitehan'ny tanàna anton'izao firotsahana izao raha ny fanazavana. Tsy mitsamy tontongana ny fahefa-mividin'ny malagasy raha mifanohitra amin'izany vidim-piainana. Ho an'ireo mpamboly ao amin'ny commune Ankadinandriana tsy mifanaraka amin'ny maso-karena ny amarotana ny vokatra fa tsy afa-manoatra, miendanja ihany koa ny volan'ny malagasy ka tsy mahavita inona intsony ny iray alina ariary amin'izao hoy ny tantsaha. Israeliana Misaena izay nalaina ankiriny tamin'ny 7 oktobra lasa teo no hita faty tany anaty tunnel tao an-tsimmy bande de Gaza androany hirana nambarany teo anivon'ny tafika israeliana. Izy ireo izay novonoina vao tsy ela taorian'ny fikarohana nataon'ny tafika nanamafy ny lehibe ny fanoherina sy ireo fianakaviana nalaina ankiriny fa iroso amin'ny fitokonana faobe anamafisana ny gouvernement tamin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny famotsorana ireo olona nalaina ankiriny ireo. Arahintsika vetrany any andindinizay. Alady voalohany volana septambra taona 2024 falta fiaraka aminao indray tompolasy tompofavy ny tena community alina ity asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany anboatsika izany tsy mitsahatra mitotongana ny fahefa-mividin'ny malagasy raha mifanohitra amin'izay ny vidim-piainana ho an'ireo mpamboly ao amin'ny commune Ankadinandriana tsy mifanaraka amin'ny maso-karena ny amarotana ny vokatra ka tsy afa-manoatra miendanja ihany koa ny vola malagasy ka tsy mahavita na inona na inona intsony iray alina ariary amin'izao fotoana hoy ireo tantsaha io nasaina. Tsy ampitapakandro intsony ny vola ray alina ariary amin'izao entina eny an-tsena hoy ireo renim-pianakaviana. Mila mitondra vola manaliny raha mikasa hividy ena miampy ireo entana samihafa ilaina amin'ny andavanandro. Taloha ny vola ray alina mahavita zavatra betsaka. Mbola raha miantsena ianao mbola mitondra zavatra betsaka, savony, siramamy, kafe, vary koa ara. Taloha loka tamin'ny 10 taona lasa fa raha amin'izao tena ny ray alina tsy vary folo kapoaka raha be indrindra. Raha amin'izao aloha dia isam-bolana mihinana hena. Taloha ataoko hoe isan-kerinandro ao anatin'ny herinandro indroa fa efa mividy ny midina zany hoe amin'ilay sosialim-bahoaka zany ny tokony mba hojerena manokana aloha zany dia arahana maso ny vidin'entana mba hidikidina kely. Nefa zao na ny ampianarana na iza dia vola be, mandoa vola be. Raha tsy mandoa vola be tsy mianatra ny ankizy fa mipetraka na iza sehatra an-tananao tsy miresaka raha tsy vola. Amidy mora ny vokatra na midangana aza ny maso-karena hoy ireo tantsaha noho izay fantrana izay. Raha izao no mitoy asa izay ho fiainan'ireo taranaka any aoriana. Efa lafo zao vidim-piainana. Mivarotra ianao mora fa raha mividy ianao lafo. Ohatra hoe mivarotra legioma, zao fitaovana mitosaka nefa ny olona tsy manam-bola dia mesarotra ka. Fa amin'izao fa tsisy lanja intsony ny vola. Miantso ao mpitondra dia mba hanara-maso ny vidin'ny zavatra rehetra mba hiainan'ny vahoaka malagasy. Raha izao vidim-piainana izao aloha no mitoy dia ho sahirana ihany ny taranaka faramandimby satria mety hifandromba ny olona, mety hifandromba ry zareo. Mandeha ny afetsifetsehana ihany no manana an'izao satria efa tsy araky ny aintsony ilay fitadiavam-bola. Dia farany izy manita-kevitra manambaka ny namany na somary mandroba ny namany. Manampy an'izany koa ny tontolo iainana. Ekenina fahalanja miakatra ny fiainana ho hiatrany faneho-kevitra fa tokony hifanaraka amin'izay ny fahefa-mividin'ny malagasy. Mbola resaka hatreto ilay fanamorana ny fisitrana zezika sy masom-boly tsara kalitao nambaran'ny fanjakana miady rery hatrany ireo 20% ny malagasy.
Ny tao amin'ny commune Ambatofotsy district Antananarivo Atsimondrano indray androany no nisitraka ny hetsika fivarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidin'ny mirary nataon'ny VMMM na ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Zava-dehibe ny hetsika hoy ireo ray aman-dreny indrindra eo anatrehan'ny fahasahiranana mahazo ny isam-batan'olona ankehitriny. Ivesha. Kiondalana farany amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana 4 Maro ireo aman-dreny tsy mbola nahavidy fitaovam-pianarana sy ireo kojakoja samihafa amin'izao fotoana izao. Tsy vita indray mandeha ny fanangonan'izany noho ny fahasahiranana lalina ankehitriny. Ka antony mazava-dehibe ny hetsika toy izao. Le fitadiavam-bola manahirana ihany aloha amin'io moa le fanomanana sarotsarotra le fidiram-bola maivana mihitsy. Andro mihitsy fa tena nisy an'io dia nilasana an'io. Ary lazaina hoe azo raisina izy zany misy fihenam-bidy. Sarotra aloha sarotra satria miakatra foana ny écolage ny inscription. Fantatro hoe aty nareo dia izay zany makaty. Mora amin'izay mba tsisy déplacement kany amin'ny ville. Efa fanao isan-taona ny hetsika ary hamafisina hatrany ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Ny hetsika izay natao hitsinjovana ny ray aman-dreny manoloana ny fahasahiranana ary hitondrany ny fikambanana ny anjara birikiny amin'ny fiahinany lafiny sosialy. Ny hetsika karakaraina eto Ambatofotsy zany dia fivarotana fitaovam-pianatra amin'ny vidiny mirary. Amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra zao dia manampy ny ray aman-dreny zahay dia eto Ambatoteto zany efa be olona be, efa nilahatra be mihitsy fa efa kaikolana izy amin'izao. Isan-taona fikambanana VMMM dia manao ohatran'izao foana izay isan-taona. Iverina eto Antananarivo renivohitra indray ny hetsika ataon'ny VMMM herinandro ho avy izao ka ny hetsy andotam-penaka ny Antananarivo voalohany no hanohizan'izany ny talata ho avy izao. Trangam-piarahamonina Antomasina kosa indray voasambotra Eli tovolahy ahina ho namono tamin'ny fomba feno abibiana ilay teratany vahiny. Antsoina hoe Marimoto Frederic tao Salazamay Tomasina ny alin'ny 12 Aogositra lasa teo. Asarotam-piano no fantatra fa antony famonoana raha ny fanazavana. Erinora Zafimanana Cool TV Tomasina. Novonoina tamin'ny fomba feno abibiana no didina tamin'ny antsimaranitra ny tendany. Ny fanadihadiana nataon'ny polisy judisiaira no nahafantarana fa nanana disadisa tamina tovolahy iray tao anaty toeram-pisotroana tao mora feno ity teratany vahiny ity ny alin'io nahafatisany io. Disadisa vokatry ny asarotam-piaro n'ity tovolahy antsoina hoe Eli ity tamin'ny sakaizany raha ny fanazavana. Nisy adiady moa zany tao amin'ilay toerana fisotroana lay nandehanan'ilay teratany vahiny io. Ankoatran'izay moa zany manao proxénétisme koa moa zany ty Eli ity amin'ilay sakaizany ka teo zany nisy zany le tsy fagnarahan-kazaon'jareo tamin'ilay teratany vahiny dia teo zany nitarika an'ilay famonoana. Marina fa ilay vazaha rehefa andeha hody andeha amin'ny hôtel ma zany dia teo akaikin'ny vavady le hôtel ma zany no nanaovany anty Eli sy ny namany anankiray ny famonoana an'ilay vazaha. Efa voasambotra Eli izay voalaza fa tompon'antoka tanteraka tamin'ny famonoana miaraka amin'ny mpiambina ny hôtely miisa roa nisy ilay teratany vahiny raha mbola karohina ny iray hafa isan'ny tompon'antoka ihany koa. Eli ma zany efa voasambotra nisamborona ihany koa natao fanadihadiana ihany koa ilay gardien an'ilay hôtely anankiray. Le gardien anankiroa izy io zany hoe nilaza fa tsy nahita ny famonoana teo adevan'ny hôtel zay iambenany. Zany hoe 35 mètres miala an'ilay hôtel ma zany no nisian'ilay fifamonoana io. Ka dia atolotra ny fitsarana ny raha marina fa mbola misy olona anankiray ma zany anisan'ny tompon'antoka ihany koa mbola tsy tratra fa ilay anankiray ty ma zany efa voasambotra dia atolotra ny fitsarana. Efa natolotra ny fitsarana ireo efa voasambotra manohy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ilay olona iray hafa voasaringotra ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana. Isentry vetivety anaraka doka fosika mamy fotoananao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao.
se lever tôt. Musique et Universal Music Africa présente Franglish en concert au Palais des Sports ce dimanche 22 septembre à 15h. Prépare-toi à un live de ouf. Sono, lumière, effets spéciaux par Ivanko. Achète tes tickets sur ticketplace.io. Massine Issourag. Massine Musique Alcoran. Sponsor Telma. Radisson Blue Hotel. World Cola. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? Rejoignez l'université Immédiat Nanissan. L'université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son de l'océan Indien. Des matériels et infrastructures haut de gamme suivant les normes internationales. D'autres mentions sont aussi disponibles. Le marketing digital, la communication numérique, la publicité, l'informatique et télécommunications. Diplôme habilité de la licence au master. Immédiat, l'unique université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son habilité à Madagascar. Porte ouverte du lundi 26 août jusqu'au 7 septembre à Nanissan. Visitez nos studios. Inscrivez-vous et visons haut et loin. Tavaverina sady atao amin'ny tapany faharoan'ny fampalalam-bavao mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy araka ny entina anao tao anatin'ny lohateny-bavao isan'ireo kandida ben'ny tanana ao amin'ny commune Andrenivohitra Toamasina i Roland Ratsiraka araka ny nambarany androany nandritra ny Etsikadô Lastaiza tao amin'ny fokotany Ambalakisoa androany tolakandro ilaina ny fandraisana andraikitra manoloana ny fahapotehan'ny tanàna anton'izao firotsako hovidina izao raha ny fanazavana fanadidina. Rendrika amin'ny lafiny rehetra i Toamasina ka mila avotana hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka manoloana ny fahavonona ny rotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna ny Toamasina Renivohitra ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny faha 12 volana Desambra ho avy izao nanoloana ireo vahoaka tonga maro nanatrika ny Etsikadô Lastaiza teto Ambalakisoa. Mila votantsika Toamasina tompoko lasy tompoko vavy satria rendrika Toamasina agnaty rano ny vahoaka rendrika amin'ny lafiny rehetra agnatin'izany dia ara-moraly. Tsy maintsy manana ekipa tsika mahay zay ary mahitsy mitantana ny tanàna ny Tamatavy ary manana traikefa. Tsy niambo adidy amin'izany ny MTS satria tagnatin'izay 5 taona zay dia tsy nitsahatra tsika mpidy anay ary zay ny mbola natonga anay amizao mbola keto sombavamoaka satria tsisy raha ratsy nataontsika tamin'ny tanàna ny Tamatavy mamy sasomary ka ambarako hoe tompoko lasy tompoko vavy ny firotsako ho candidat amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny Toamasina amizao 1 Desambra ho avy zao. Tompony mangatakatiny ny solombavam-bahoaka manoloana ny fitarainana maro samihafa mahakasika ny olana izay mandrendrika ny tanàna ny Toamasina amin'izao fotoana izao. Ny fakana ny fahefana no ilaina raha tiana ny anavotra ny Toamasina. Rendrika tanteraka Tamatavy, potika Tamatavy, maro ny olona isaka mahitana dia miteny hoe mbola tsy vita ny asantsika. Lany solombavam-bahoaka anao fa zay tsy afapo, fa zay mila anao ben'ny tanàna. Efa diriantsika fa ny kolokolo manjaka tanàna eto, ny kolotsaina zay napetraky ny fitondrana zao io. Hitantsika fa tsisy raha manjary ny lalana, tsisy raha manjary ny fifamoivozana, tsisy raha manjary raha jiaby amin'ny lameria koa dia oka zay mijaly loatra ny vahoaka ny Toamasina, mangidy ny fiainana vahoaka ny Toamasina ary matsiaro tegna sahirana tanteraka. Ka noho zany solombavam-bahoaka dia manam-pahefagna agny amin'ny Assemblée nationale. Tompony mangatakatiny izy rehefa mangataka hoe amboaro ny lalana. Tompony mangatakatiny izy rehefa mangataka hoe azaroagna ny vahoaka azatrongisana amina bulldozer olona mipetraka 20 taona amina toerana anankiray. Tsy azo ekegna zany. Tsy zany mihitsy ny endrika ny zavatra zay namboarinay taloha ary ho tanterahanay amin'ny magnaraka. Fa mila fifampiresagna. Misy trano narodako teto tsika nagnamboatra lalana tsy misy olona ny menimenana, tsisy banderole nitsangana fa nahazo fafampo daholy malaelo le olona tragnony narodana ka izy kosa nagnamboatra tragno ambony lalana fa tsisy olana satria nagnino voarindra tsara ny fagnajana ny zon'olombelona zo fototrisambatan'olona ary ny lalagna velona sy ny fomba fiasa mendrika sy madio. Ankehitriny tsisy raha manjary
dia zay mahatonga anako manapa-kevitra zay mpiara-miasa jiaby hoe tsy maintsy arovagna Tamatavy, tsy maintsy sauvegna Tamatavy. Anisan'ny zavatra tsy maintsy enjehiko ihany averina amin'ny laony espace vert jiaby namidiny zare io tsy magneky anio atsika satria mpangalana zao andro maraina za vao nanao fotigna tagny efa misy ino gnarana izy ty piqué daholy andeha namidiny zare koa mpangalana. Za namboly filao jiaby mpangalana za be ny tanàgnany Tamatavy ekipanay nagnamboatra an'io ary zay tsy mangataka an'io atao aminay amin'ny agnaranay fa janagna hoan'ny vahoaka ny Tamatavy magnino ndraiky zare malaka anazy non oka zay donc raha alaintsika fahefagna io oka zay famarotagna tragno famarotagna tany fangalaragna raha jiaby an-tanàgna eto espace vert sy ny sisa tsy azo ekenga. Volana vity tsy mialohany gadona ny fifidianana Andriamatoa Roland Ratsiraka no nanambara Pahibe Maso voalohany fa ho kandida ho amin'ny fifidianana be ny tanàna raha ny Eto Tomasina. Nosafidian'ireo mpianatra mandala ny MMC na ny management médiation culturelle eny amin'ny université Antananarivo ny fanadiovana ny zaridaina ny université safidy izay mifanandraika amin'ny fianarana ratovin'izy ireo fa ihany koa amin'ny zava-misy hita sy iainana eny an-toerana. Ilarina Solniena. Fanapa-kevitra mifandraika amin'ny zava-misy iainana na anatin'ny fianarana ratovina azy no antony safidianana ireto mpianatra mandala ny management médiation culturelle ireto ny fanadiovana ity toerana fialan-tsasatra eto anivon'ny université Antananarivo ity. Nampisafidiana zany tamin'ny voalohany hoe inona ny projet atao amin'ilay izy dia nasaina nanao observation mikasika hoe aiza hoezany eto zany mety amin'ilay projet dia nanapaka hoe fa ty zany ny diovana satria zay manko eto ny tena matetika mpianatra miditra fa tsy ary amin'ilay vavahady ery eto ny tena maro zany satria efa misakafo sy ny tariny dia aty ny tena maloto satria avy mividy sakafo avy any zareo dia mandatsaka ny fako neraky ny tanàna eto aty amin'ny faritra eto zany maloto zany ny tena problème iraisana amin'ity université ity zany dia nandinika zay hoe ty zany ny vitanay aloha satria sady eto koa ny tena vitana amin'ny sensibiliser le olona mandalo. Mametraka fandrovana hita maso sy azo tsapahitanana izany voizina ao anatin'ny fandalinana nataon'izy ireo izany raha ny fanazavana. Ohatrany hoe projet le izy dia mitady projet atao ianao dia misy zao manko tamin'ny heritaona zao projet an'zareo tamin'ny heritaona nisy lakozia zay dia zay ny navaozina fa tamin'ity indray zay safidy hoe ny eto amin'ny université no andeha ho diovina le izy zany samihafa foana dia zavatra atao visible atao hitan'ny olona le izy hoe le izy mampetraka hoe isaky ny promotion navitan'izao izy navitan'izao. Lafim-baovao hafa kosa indray mirongatra ny doro-tanety eto Madagasikara amin'ny vanim-potoana ny fifidianana onty eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Hatreto mbola ny fanentanana ireo vahoaka eny fotony no paikady apetraky ny fanjakana ahafana misoroka izay doro-tanety amin'ny faritra arovana izay. Fanadidina. Sarotra ny famezana ny afo amin'ny doro-tanety amin'izao vanim-potoana izao raha nambarany tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Anton'izany toetrandro izay mahatonga firehetana hektara maro anatin'ny fotoana fohy. Hatreto ny fanentanana ireo olona eny fotony no paikady apetraky ny ministera manoloana ity loza ity ny ao amin'ny faritra Antsimo Atsinanana no isan'ny tandinindoza amin'izany fidirana amin'ny tany izao toy ny tranga atao amin'ny faritra Arovana Isalo. No may raha ny tany amin'ny faritra Isalo dia doro-tanety no azo ilazana anazy kokoa zany hoe mitovy amin'ny eny amin'ny faritra Kazobe iny anisany ataontsika hoe zavatra mitranga foana moa zany isan-taona io resaka doro-tanety io ary rehefa mijerena ny statistika dia rehefa misy ny tao-pifidianana indrindra ny fifidianana eny fotony dia miakatra ny doro-tanety. Mahatratra ny amin'ny 520 ireo karazana faritra arovana eto Madagasikara manodidina ny 4 tapitra sektara ireo faritra arovana ananana taratasy ara-dalàna onty eo anivon'ny ministera. Ankoatra izay tanjona ny ijerena vahaolana ahafana miaro ireo zava-mananana eto Madagasikara anatin'ireo faritra arovana ireo. Tsy aivina iarahan'ny firenena rehetra manatanteraka hatramin'ny taona 2020 ny fiarovana ny 300 ny faritra Antanety sy Andranomasina i Madagasikara izay mandray anjara amin'izany.
Ambony tany zaza latsaky ny 5 taona tsy mbola manana kopia ao amin'ny kamina ambava tokana amin'izao fotoana izao. Antony maro amin'ireo renim-pianakaviana no mbola miteraka any an-tokantrano fa ihany koa ny fahasahiranana amin'ny andavanandro tsy afa-miala amin'ny fikarakarana ireo taratasy-panjakana ankilan'ny kopia ka ilaina ny fampisitrahana izany ho an'ireo olom-pirenena tsirairay avy ho ny teo anivon'ny ONG Koloaina. Christian Dimby. Maro tamin'ireo zaza teraka tao anatin'ny valanaretina Covid-19 no mbola tsy voasoratra eny anivon'ireo commune ao anatin'ny sora-panterahana amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fahaterahana ana-tokantrano no antony voalohany mahatonga izany, fa eo ihany koa ny fahasahiranana amin'ny andavanandro ho ny ben'ny tanàna ny commune ambavahaditokana. Ny tany renim-pianakaviana miteraka any an-tokantrano izay mbola ambony raha ny ao amin'ity commune ity. Ny fahasahiranana aloha tena be dia be, teraka trano dia tsy vita. No mbola nandoha vola koa tany amin'ny dokotera dia nety manana tsy izy. Tokony eny izy fa fahatarana tsy nahavitan'ilay izy satria efa taraiky. Efa ny ohatran'ny 10 andro dia tsy vita. Ilaivana kopia ny fianaran'ny ankizy satria hanala CP izy, hanao karapanondro, soratra rehefa arinany. Zava-dehibe amin'ny kopia zany amin'ny zaza anankiray dia miatrika ny hoavin'ny ray manontolo, ny fianarana, momba anazy rehetrarehetra zany ao anatin'iny daholo. Ohatrany anao zany tamin'ireny confinement ireny dia tena nahatsiaro sahirana mihitsy izay. Porofoma olom-pirenena ny fananana kopia ary tsy afaka misitraka ny zony ireo izay tsy manana izany ho ny teo anivon'ny ONG Koloaina. Amin'ny ankapobeny ilaina amin'ny fikarakarana ireo taratasy-panjakana maro ny kopia. Mety hoe tsy zaza ihany fa na ny olona moa zany rehefa tsy manana kopia dia misy izy fa ara-panjakana izy tsy misy aloha zany. Tsy manana zo rehetra mihitsy ianao rehefa tsy manana an'izay kopia izay. Io zany ny zo voalohany ahafahana misitraka amin'ny maha-olom-pirenena. Io koa ny ahafahana miditra amin'ny sehatra rehetrarehetra na fianarana na ny asa na izay tokony tombontsoa ho azo amin'ny maha-olom-pirenena. Zay mahazava-dehibe ny kopia voalohany indrindra mba ahafahana mba hoe misy olona misy fototra, misy zoa ary voalazany lalana iraisam-pirenena moa zany hoe mila manana kopia ny zaza. Raha ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena ao aorian'ny 30 andro nahaterahan'ny zaza iray dia tokony ho vita ny kopia. Raha tsy vita aorian'izay voatery miakatra eny anivon'ny fitsarana mpanao kopia ny iray aman-dreny. Ankilany zaza manodidina ny 50 isa no nisitraka fizarana kopia fahobe tao amin'ny commune ambavahaditokana tamin'ity herinandro ity. Maresaka iraisam-pirenena vetivety Israeliana misa 4 izay nalaina ankeriny tamin'ny 7 oktobra lasa teo no hita faty tany anatin'ny tunnel tao atsimony bande de Gaza androany. Raha nambarany teo anivon'ny tafika Israeliana izy ireo izay novonoina vao tsela taoriany fikarohana nataon'ny tafika nanamafy ny lehibe ny fanoherana sy ireo fianakaviana nalaina ankerina fa iroso amin'ny fitokonana fahobe izy ireo ho fanamafisana ny antso amin'ny gouvernemanta amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny famotsorana ireo olona nalaina ankeriny ireo. Dia izay ankoatony klasy tombovavy no mamarina ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipa ny fampalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoananao ao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.